dia miteny izy hoe le olombelona mety hoe tsaina le hovaina voalohany aloha zay vao mirafitra fa natsika malagasy mbola mitovy fomba fisainana hatramin'le tsy nampahomby teo hatramin'izay nova rafitra atsika rafitra manahoana no avoaka atsika ao le atao an-tsaintsika mihitsy zany manome ohatra zao be lehibe ny tanora manatona an'Andriamatoa manatona ny mpanolontsaina avo manatona ny minisitra manatona ny tenanay dia hoe satria zahay mitolona dia omeo plasy ao anaty ministère sy gouvernement toerana le resaka zany zay zao toe-tsaina zay zay le mila hovaintsika fa tsy hoe tsika mitolona teny dia mila mahazo toerana zavatra ohatr'izay zany nefa kosa ny politika an'Andriamatoa mifantoka tanteraka amin'ny tanora nenokabariny kotsika tany Moramanga dia miteny izy hoe mandraisa ndraikitra ny tanora ary omena sehatra ny tanora ao ny gouvernement italianay zany efa nandritry roa andro zay nanao conclave tany Ampefy voavoateny zay dia nanao conclave anisan'ny zava-dehibe ny fantohan'ireo ministère tsirairay aby zany ny fanomezana sehatra andraikitra le omena fa tsy toerana zany hoe rehefa tonga eo amin'ny andraikitra le tanora zany mety isy rehefa kelikely eo potary ho an'ny tanora ty asa recrutement au ministère ty dia natokana ho an'ny latsaky n'izao taona isan'izay zany rehefa kelikely eo mazava ho azy fa fifaninanana foana io fa tsy zay behivava no mahazo ny andraikitra fa kosa dia atokana ho an'ny tanora reto karazana asa ireto faly miarabantsika vahoaka malagasy indray miala tsiny fa matety mpiavy kely ato satria be dia be ny zavatra misy any amin'ny tambajotra ny zavatra ho resaka dia zavatra anankiroa ny voalohany le resaka hoe manova toe-tsaina vao manova rafitra dia ny faharoa le hoe fampandraisana andraikitra ny tanora sy le resaka conclave no resahany monsieur le premier ministre voalohany tena aloha dia miala tsiny monsieur le premier ministre hevitra ihany ny anahy aza raisina hoe fanoherana na inona satria miady hevitra tsika ny tena ianao hoe mila manova toe-tsaina vao manova rafitra satria le toe-tsaina mihitsy ny simba marina indray fa misy ohabolana malagasy izay miteny hoe tanana zatra mitsotra ozy tsy afaka hivokina intsony zany hoe toe-tsaina ny zavatra anankiray ny ary marina matoa miteny malagasy hoe rehefa diso zatra nangalatra loatra ny olona anankiray sarotra be ny tsy angalarany ary izay ny zava-misy efa raiky tapisaka mpitondra fanjakana to dia atomboko any amin'ny mpitondra fanjakana ny fanaovana kolikoly isan'ambaratongany ho raisitsika ohatra amin'izany ny rafitra fitsarana nametraka tsika discipline mametraka tsika règle fa misy foana olona mahita hoe makatsy tsika dia tsy tratra miresaka amin'ny procureur ratra tsika dia afaka manova ny olona didi-pitsarana io miresaka amin'ny magistrat tsika dia mandeha le kolikoly ahoana moa zany ny fehezana ny kolikoly iny dia omeko ohatra tsotra be tsika ohatra anatin'ny rafitra mantsy misy hoe système de structure ho resahatrika ny système de persuasion ohatra ao anatin'ny rafitra fahana amin'ny feolona matetika ny ambanivohitra any dia mametraka ny atao hoe tody atahoran'ny olona kokoa le tody sy fady no le fitsarana izay mahatonga ny olona manao fitsaram-bahoaka ianao ve mino fa raha tsy hovaintsika ohatra ny rafitra fitsarana hifehezana an'le olona efa zatra manao kolikoly dia io toe-tsaina io izay no ilazana hoe rehefa mipetraka mazava ny rafitra rehetra règle du jeu rehetrarehetra tsy ahafahan'ny olona anankiray manao kolikoly dia voafehy izy dia miova ho azy ny toe-tsaina ohatr'izay koa ny fampianarana raha tsy miova le rafitra fampianarana ahoana ny hanovana le toe-tsaina le tanora misy zavatra apetraka ao zany dikan'izay ny rafitra no mifehan'le toe-tsaina ary mila olona tena vona anova n'io rafitra io zay vao miova ny toe-tsaina miala tsiny fa tsy maintsy rafitra aloha amiko ny miova voalohany zay vao afaka hifehy ny toe-tsaina satria averiko le ohabolana malagasy hoe tanana zatra mitsotra tsy afaka hivokina intsony faharoa laza nareo fanomezana sehatra ny tanora miala tsiny monsieur le premier ministre teo ianao tamin'ny entretienko tamin'izany anao ministre ny antony anankiray ny tonga nampostile dia nametraka tsara hoe
aoka ho fenitra farany ambany ny traikefako sy ny diplômako. Dikan'izany hoe seuil minimum tokony hoe olona mahay no za zany eo amin'ny toerana minisitra. Ary za efa nanaiky an'izay hoe tsy ampy-traikefa matotsy voaray. Fa averiko nefa fa misy minisitra ao ary misy tanora fantatro tsara ny double doctorant manana traikefa lavitra n'ireo minisitra ireo. Ka eo ilay fanontaniana hoe ilay traikefa marina ve no jerena sa inona ilay zavatra misy. Fa amiko monsieur le premier ministre, be dia be ny entretien efa nataoko tany amin'ny ONG, tany amin'ireny organisme international ireny. Fa ny entretien nataonareo anahy amiko tsy entretien ireny. Niezaka nangina Birija moa no to dia nireagira fa za nanetry tena tsara. Fa mahita ilay fomba firesaka amin'izao dia tsy maintsy ho teneniko ihany nareo hoe ampo tsy miangatra, an-tsaina mieritreritra monsieur le premier ministre, ianao efa DG efa mitondra toerana avo ambony, mendrika ho entretien ve reny zavatra reny ve ny atao hoe entretien. Tsy haiko aloha, mety hoe izay zany ny entretien aminareo raha hoe entretien na ministre. Fa tiako hoe vereny dinihana kely monsieur le premier ministre hoe reny ve ny atao hoe entretien. Dia conclusion amaranako azy dia hoe raha tsy misy rafitra mazava mipetraka hifeny olona anankiray hiala amin'ny ratsy fanaony hanova ny toe-tsainy, tsy hisy izany toe-tsaina miova izany. Raha mbola ny zavatra efa nisy teo aloha ny averina, tsy hisy izany toe-tsaina miova izany. Mila mametraka averiko ilay exemple hoe nitody izao misy hoe atahoran'ny olona, système de persuasion nitody ao anatin'ilay rafitra izay. Ny fady respecten'ny olona ilay fady satria iny napetraka rafitra, napetraka tao an-tsaina. Fa maninona ny tsy rarahin'ny olona ny fitsarana satria haina contourner an'ilay système, haina miala amin'ilay rafitra. Donc ahoana ny hanovanao an'ilay toe-tsaina amin'izay fomba izay raha tsy fihezinao mihitsy aloha izy tsy afaka anao an'iny fahazaran-dratsiny iny. Mankasitraka indrindra tompoko.